Tsy ny andrela ihany koa ny DFP fanamaly ny fandavana izay nasetry ny prefekturan'ny polisy tamin'ny filazana fa tsy maintsy hisy ny hetsika izay fanoman'izy ireo manomboka rahampitso etsy amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina izay. Araka ny voalaza moa dia nisy ny fangatahana fandravana ny didy izay navoaka ny prefecture de police napetraka izy ireo eo anivon'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana. Fanadihadiana Volaravavy sy Tsira Kotoarson Atrady. Tsy hiemtra fa anatanteraka hetsika eny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina ny mpanohitra ao anatin'ny hery manomboka rahampitso 20 aogositra araka ny nambarany Ratolojanahary Maravo mpitarika ny DFP nosoritany fa ao anatin'ny ara-dalàna trano nanaovan'izy ireo ny hetsika. Ny fitsarana ny tompon'ny teny farany momba ny fanomezana lalana anatanteraka hetsika famirim-bahoaka. Nisy ny fangatahana fandravana ny didina avoaka ny prefecture de police napetraka izy ireo anivon'ny tribonaly misana ny ady amin'ny fanjakana ny tolakandro teo. Ka eo sarena ny sain'ny mpitandro filaminana koa araky ny lalàna velona ny fivorian'ny olom-pirenena dia arovany mpitandro filaminana na ranay daholy amin'ny atsakany sy andavany ny atanatoatra sy ny apitsopitso ny rehetrarehetra fikarakarana famorim-bahoaka koa miatso ny mpitandro filaminana ary mety mbola aranay demande écrite aza rapitso marainy hoe arovonareo fivoriana io fa manahy zahay fa ny fanjakana ihany niteraka korotana ao rapitso zay sy zay zany no zavatra misy amin'izao fotoana zao. Akoatran'izay mety mbola lay-panahy koa ny préfet anao détournement de pouvoir na evoaka andary izy androany déposé sursis zahay dia mbola moromorona zavatra ndray sidona ny say-pay lalàna rehetrarehetra voaka malagasy fefa nataony préfet ny détournement de pouvoir tamin'ny fangatany président Ravalomanina teo iny nataony conseil d'état non lieu ngely izy tsy nitsarana akoriny ka mba miangavo rehefa efa jurisprudence navoaka tribunal administratif sy conseil d'état tokony respectena zay didy avoaka ny fizarana rapitso. Araka izany manamafy ny fisian'ny hetsika etsy amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina ny DFP na dia nisy aza ny fandrarana navoaka ny prefecture de police ho azy ireo dia foana ny fanapakevitry ny prefecture de police vatany vao nisy ny fangatahana fandravana ny fanapakevitry ny prefecture mandà ny fangatahany DFP anao hetsika manomboka rahampitso eny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina ho an'ny DFP ara-dalàna ny hetsika manomboka rahampitso.